Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Anaranao ireo fanehoan-kevitra politika maro samihafa eto amin'ny Masy Madagascar TV. Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Mbola tsara atsika jiaby, mbola tsara alikaly. Falmerahabatsika jiaby ny tegnako andro alikaly zio. Managna raha hambara, managna raha koragniny hely hoe. Raha roe raha teo koragniny niany andraly igny niany. Raha roe raha teo koragniny. Izy ty baka sanandra maharegny fo antena hoe ino koa raha mandalo amin'ny tanànantena. Sanandra ka raha matetiky volanko io hoe tanindrazana iaraha-managna. Donc zegny isaka olo magnano akoho mangerantsy, samy magnano zay vitany. Satria hitako hoe na e grave zegny le situation misy amin'ny firenenantsika. Na e grave tegna grave. Navy nambarako ndray mandeha zay tsy ela teo hoe hatrizay niaignako volanko, hatrizay niaignako tsy mbola nahita fanjakagna na fomba fitantanagna firenena ohatran'ity, tsy mbola nahita. Raha tiako volagny voalohany nahagaga za mbala mikasika resaka Toliara. I député honorable Siteny zany, aitsika jiaby fa Siteny député ny Toliara, ary ava Toliara, zanaka Toliara, nagnambara izy fa agnano tatitra amin'ny vahoakan'ny Toliara amin'ny le 6 amarezy agnano tatitra izy amin'ny le 6. Ka fantatsika tsara fa raha député zany zo fototra omeny lalagna député no manao tatitra amin'ny vahoaka izay nifidy azy, na koa hoe amin'ny circonscription nalany azy, zo fototra anagnany manao tatitra magnambara amin'ny vahoaka nifidy izy zay raha mandalo amin'ny firenena, zay raha nivoriany zareo tamin'ny antely miram-pirenena, na misy raha tsy mazava amin'ny vahoaka hoe ino raha tokony ataontsika hoe fagnazavagna mikasika zegny zony député zegny. Ke nagnambara Siteny hoe agnano tatitra agna Toliara amin'ny le 6, de namoaka fagnambaragna ny OMC ao Toliara izay taritiny district, milaza fa tsy agnamia lalagna ary tsy nagnamia lalagna député Siteny anao tatitra. Ka oza hoe malany fagnahy ihany satria ino ny antony? Iza zany anao tatitra vao mahazo alalagna. Député Siteny tsy anao tatitra amin'ny 13 mai Analakely, fa député Siteny anao tatitra agna Toliara amin'ny circonscription nalany azy. Izegny no mena alalagna, mena lalagna ho anazy amin'ny circonscription misy azy. Mbola tsy nomena OMC lalagna, ary milaza reo fa hoe tsy nomena lalagna dika zany tsy ara-dalagna ary andray fepetra. Nefa votsy ela député Tinoka Roberto tagny niaraka amina ministre Nenandritsitoena tsisy fangatagna lalagna tamin'ny préfet zany, namory olo. Ka ohatrany mahagaga ihany karaha fahitako azy tegna hoe efa didijadogno zegny le raha misy. Na préfet sy le mpitandro filaminagna, polisy, gendarme taorian'ny préfet igny ohatran'olona matahotra, mavozy, satria mafantatra zareo fa raison Siteny anao tatitra amory vahoaka. Raison izy satria olo moafidy izy, ary mpitondra fanjakagna Siteny olo moafidy.
fa somary magaga ihany, maro magaga sady matezitra ka ho za hoe mila avory aiza zany le vahoaka anaovagna tatitra, mila avory aiavoloa. Dia ohatrany tegna hitako hoe fa trop, tegna trop trop. Ka anjaran'ny vahoaka malagasy io, anjara vahoakan'ny Toliara hoe ilaina roa ve le ino tatitra ny député Siteny, fa ohatrany efa tsy mety io, tsy mety, tegna tsy mety. Raha ohatra ka fa io zany zava-misy, raha ohatra sagnatria tsy tanteraka hoe tsy avela député Siteny anao tatitra, ho za hoe aza magneky vahoaka malagasy na Toliara na io, raha misy ny député izay couleur orange miaraka amin'ny fanjakagna ka andeha amory vahoaka, sakananareo koa. Raha vao tsy mahazo ny agnila dia aza misy mamory vahoaka, aza misy mamory vahoaka. Magnaraka hitako tamina vaovao tamin'ny Kolo TV, amin'ny Facebook, raha mandalo amin'ny nosy sakatia anosy be. Izy ty mba raha karakory loatra tsy mahay mipetraka mba mpitondra fanjakagna avatan'Antananarivo agny izy ka tsy ikotrana faritry fo, ikotrana olo amin'ny province fo. Inosy sakatia io ka fa nisy jery za, efa nisy jery dadilay, efa nipitrahan'olo nosy sakatia, efa nisy tompon-tany mipetraka ao. Iniany ty mila iroasy amin'ny tany iny koa ro amin'ny nosy sakatia fa hoe misy projet ny fanjakagna. Nagnino tsy ataonareo Antananarivo agny ary amin'ny tanimbara ary hôtel lehibe zegny, fa avelao ao le olo sakatia, tsy mila hôtel lehibe ao. Efa touriste tsotra karaha io ny ilain'olo, efa mahafinaritra ny mpizahan-tany mahita nosy sakatia amin'ny endriny ohatrany io. Avelao ao ny vahoaka mipetraka, anareo anda ikotrana vahoaka fo. Ny amin'ny province fa efa maty zavatra jiaby fa tsy raha iasan'olo, efa naty secret, maty à gauche, maty à droite, tsisy raha manjary. Mbala hidirigna koa tanin'olo koa fa hoe agnanovagna projet mba mangalaon-draza la. Ary nanareo zokinay baba ray aman-dreny mpitandro filaminana ao an-toerana, magneky fo nareo hoe esoro ireo olona amin'ny sakatia, manaiky fo. Mais non, efa tsy rariny, efa tsy rariny. Ary izy karaha zahagna efa feno ange le condition tokony agnadisogna io fitondrana io, efa feno e. Raha tadiditsika tsara tamin'ny andronazy Mark Ravalomanana nandafondafo tany tamin'ny vahiny ohatran'io, nandafo tany tamin'ny Daeo. Aveo tagna Diegozy nagnambara nagna proclamation fa hoe misy vaovao tsara izy, nividy avion Air Force 2. Zegny nagnadosogna Ravalomanana teo amin'ny plasiny, fandafosany tany fividianany avion. Efa firma tompoko ny fadisogna nataony filoham-pirenena Andry Rajoelina amin'izao fotoagna zao io. Volamena mivoaka isaka teteky, mandafy tanin'olo, business à gauche à droite, dictature karaha io. Raha nazon'iny loatra mba vahoaka malagasy karaha hoe azony fandrekireky. Non, fa tsy izy io, fa tsy izy, efa tsy izy. Fa ny raha ambarako aloha ny vahoaka malagasy jiaby mba mahatsapa-tegna manohitro fa tsy possible, manohitro fa tsy possible, efa tsy izy tsony io. Ary zay mahatonga regny prêtre aby regny magnambara hoe aza fenigna amin'ny kristianisme ny ataontsika hoe ny ara-tsepagnay na hoe ny ara-tsentoetra, fotony mody mivavaka gauche à droite. Non, efa tsy possible io. Hitako tsy ela koa tsy fantako agny amin'ny faritra ambanja anda hitrandraka fasimento fa hoe arena tsy fantako, arena zany no agnaran'le société. Fantatsika tsara fa izy ny agnaran'ny zanaka filoham-pirenena arena. Non, c'est pas normal. Non, 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 c'est pas normal. Za fo volagna hoe réveillez-vous, mifoaza vahoaka malagasy, efa tsy izy tsony io.
ndao ampiasaitsika ny teny zay ataon'le jeune tegna jeune président tokony alaigna taka igny président Burkina Faso. Le teny président Burkina Faso Ibrahim Traoré mila pidirisika agnatin'ny saigny igny ny fitiavan-tanindrazana. Donc mila mitsangana olo jiaby, la patrie ou la mort ozy. Nous vaincrons le régime d'Andry Rajoelina. Zegny ny anahy manokana zany, la patrie ou la mort, nous vaincrons le régime d'Andry Rajoelina. Satria le problème zany lasa ohatran'ny fahavalo nefa nitiavan'ny vahoaka Andry Rajoelina tamin'ny tolona zay nataony le filazagna le fitiavan-tanindrazana. Am'izao fotoagna zao fahatsapako izy, fahatsapany be sy ny maro izy zavatra hafa. Zavatra hafa. Ka fa tsy normal, fa tsy normal. Atsika jiaby samy malagasy fa samy managna ny tanindrazana anazy. Atsika jiaby samy malagasy fa samy managna le fiaviany le tanindrazana anazy. Io nametran'Andriamanitra. Donc zany agny anao sakatia agny tany nametrany razambe Andriamanitra zareo agny. Avelao zareo aza fampikitikitiky. Fa efa tsy normal, efa tsy normal. Efa tsy normal. Donc oza hoe anjaratsika jiaby fa manao antso vonjy le ponao amin'ny sakatia mangataka vonjy amin'ny hery velona rehetra hoizy zareo de hitatsika am'izany fa tsy raha vandivandy fa raha marina. Tsy fantako hoe Asandroany, Asakomaly tonga tany préfet miaraka amin'ny tany filaminana andeha agnadoso le olo amin'ny sakatia. Tsy normal zany, tsy normal zany. Ary ny ilaigna ny mpanao politika tompoko satria amina firenena rehetrarehetra tsy maintsy misy foana ny atao hoe ny opposant. Équilibrage force politique io pour équilibrer io. Donc zany mitsangana nareo le force politique a Madagascar aniza. Zay ny asan'ny ataontsika force politique zany. Nefa mizavatra moapampagna, moapefy efa tsy mety atao fitondrana, le force politique no mivory no manapaka ny zavatra atao fa tsy avela ohatran'io. Lasa vahoaka mitebiteby tsisy piaro nefa zay ny ilagna le hoe antoko politike. Le force politique mikambagna miaraka amin'ny société civile. Ary pourquoi pas raha mahatsapa fa zavatra tsy mety no misy am'izao fotoagna zao ianareo lehibe na fiangonana jiaby. Zanaka anareo nge ny olona mijala am'izao fotoagna zao e. Mitsangana. Azaonao akabarambony latabatra mitsangana, lehibe ny fiangonana jiaby mitsangana. Fa efa tsy mety efa moapampaka fa tsy mety. Lasa le gasy mipetraka amin'ny taninazy indray no mitebiteby no mitomagny ataony le malagasy ohatranazy le mpitondra. Atsika taloha manko vazaha no nanjanaka atsika mamango atsika kobay magnadoso atsika amin'ny tanitsika. Atsika zao atsika samy malagasy indray. Lasa nihemotra tegna très arrière. Lasa atsika samby atsika indray zao mbala hiady akendrika boko voiady amin'ny fandrosoagna. Non, tsy normal zany, tsy normal. Ka ho za hoe asa mandry zalahy, asa mandry nagnadosogna ray aman-dreny ajegna atompolay Ratsiraka tamin'ny androny nony tsy fihetezany zavatra nataony. Nadoso izy. Ny zavatra tsy fihetezany koa nataony Andriamanitra maraka raha valomanagna. Nadoso izy. Ka efa firma zavatra tsy fihetezany nataony filohampirenena am'izao fotoagna zao io. Ino ny mbola agnambelagna izy io nino? Mais non. Bon, za mo tsy maro koragna fa di andeha amitsika jiaby boka malagasy zegny mba matsapategna. Am'izao ataontsika hoe le dalaly
na fampanantenagna natao tamin'ny propagande jiaby tsisy tantatsika volagna zao a rano maty jiro maty presque raha Madagascar tsisy raha mivaha tsisy ke on attend quoi ino raha andrasatsika amin'ny fitondrana io no za tsy mahita bon zay izy de tafandriamandraba atsika jiaby dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany anaranao io fanehoan-kevitra politika mahasamihafa eto amin'ny Masy Madagascar TV dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany